Alakamisy fa 20 volana septambra 7 alakamisy farany amin'ity volana septambra ity dia atolotra ny araba topola sy topoko vavy ary taky ny mahazatra ny fanasananao anaraka hatramin'ny farany iray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ny zava-misy any anivon'ny fitsarana eny sy ny fitokonana tanteran'ireo prak-drara sy ny mpitsara no maresaka amin'izao fotoana izao ankoatr'izay ihany koa ny trangana vola sandoka izay hita tany amin'ny lalam-pirenena voalohany tany Mersetosika ny marimarina kokoa ankoatr'izay ny tontolom-baovao mahakasika ny sosialy sy ny fahasalamana nazahoana akony ihany koa ka dia zana ny tatitra izany amintsika amin'ity takariva ity ny amafy ny fitokonana izay nataon'ireo mpitsara sy ny prak-drara androany nanidy ny fidirana teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy izy ireo noho izany nisy ny vaditany sy ny mpitandro ny filaminana ny zahy fotony ny zava-nisy teny nosy teny. Naniry ny famoahana ny fitsarana ary nampiasa bomba mandatsa-dranomaso tamin'ny mpitsara sy ny prak-drara nanatanteraka fitokonana ny mpitandro ny filaminana androany tokony ho tamin'ny iray oratoandro no nitrangan'izany. Sisa flanquement tsisy inona zay ampiasainareo an'io grenade lacrymogène anareo aza miala ilany nanokatra la grenade lacrymogène zalaty navoaka ny silence le izy anaparitaka anay tsisy affrontement aty amin'ny toeram-piasana le izy dia izahay dia miangaze an'ireny olona reny mba mety tia ny asany koa mantsy izy fa asa maharo azy ny lehibeny amin'izay aty anaty saly izy manaparitaka an'le izy lasinareo. Raha ny zava-misy ny maraina teo nanidy ny vavahady fidirana ary nanatanteraka fitokonana teo alohan'ny varavarana fidirana amin'ny lapana nosy ny mpikama ao anatin'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM sy ny syndicat-ny prak-drara SGM nikatso tanteraka ny asa teo ny fitsarana ny maraina teo nanoloan'io tokony tamin'ny folora maraina dia nandefa vaditany sy anarahana mpitandro filaminana teo anivo ny ministeran'ny fitsarana. 318 PRT CF 17 autorisé anay zany amoa tsy anaran'ny cadena zany mipetaka teo amin'ny vavady ny fitsarana ary réquisition ara-dalàna misy ministère public eto. Tsy nafaly ireo mpitsara sy prak-drara ny fatongavana sy ny fidiran'ireo vaditany sy mpitandro filaminana teny amin'ny fitsarana nosy. Zava-miseho amin'izao moa zany nanidy ny fitsarana ny SMM sy ny SGM mba hanehoana ny tsy fahafaliana tanteraka mba hahafana mipoinse tanteraka ny raha fitsarana eto Antananarivo dia gaga izay tonga ny maraina dia lycée Morety niaraka amin'ny lycée nahazo raiky midina zany avy any amin'ny ministra milaza fa hoe amahana ny varavarana izany zavatra zany nefa tsisy fifampiresahana mialoha somary mahagaga anay angatsy vita fifampiresahana ty resaka fa avy hatrany dia fampiorona sy fandatsahana force ohatry reny aty aminay zany tsy solution zay zavatra zay voalohany indrindra eto moa zany somary anatsidika kely ny zavatra niresahany SG ministre Omaly tamin'ny télé hoe 75% antsasa manila be zao amin'ny fitakiana zay nataonay no efa voavaly izay toko amin'ny mesure any aminy angambany zany fa mesure aty aminay mbola 20% na 10% akory ara ny zavatra voavahany zareo satria ny versement dia efa 80% ny zavatra takinay zany zavatra zany ka raha milaza 75% mba tianay hitondra profo izy manamarina fa 75% kotra no efa voavaha firy taminay no efa versé tao anatin'ny corps greffe en chef na greffe en chef réalisateur na greffe en chef concepteur. Zay koa tia fantatra eny ilay fandefasana lycée sy fandefasana force de l'ordre aty amin'ny olona mitokony aty anaty aty anatin'ny enceinte fiasana anay zay fa zay tsy nandeha teny amin'ny président na nandeha teny amin'ny soratra na nandeha teny amin'ny toerana fato anatin'ny enceinte fiasana dia andefasana force de l'ordre zay zany dia le famahana le vaholana zay zany le hoe ny atsasany mahery amin'ny fitakiany zareo efa nitanteranay zay le zany le hoe atsasany zao zany hitany zareo hoe amahana ny olana ny fitokonana andefasana force de l'ordre ny mpitsara sy ny greffier miandro zany zay hoe ho samborana. Raha ny zava-nisy androany teny amin'ny fitsarana nosy mbola mianjandroa ny hitady eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny syndicat-ny mpitsara sy ny prak-drara ireo mpitsara sy prak-drara izay nanamafy fa hanohy ny fitokonana tanterahan'izy ireo.